Niona tamin'ny mpanao gazety ihany koa tamin'ity andro androany ity hetetsy amin'ny hôtel Lanosy ny filoha nasionaly ny Antoko Tambatra Andriamatora Kotoniaina Pety isan'ny nitondran'ny fomba fijery moa ny raharaham-pirenena ankehitriny ary manohitra ny fihetsiky ny mapara amin'izao fotoana izao ny tenany. Tokony anjanona ny fihebeboana sy ny fanaovana ambonigerina ny firenena ataony mapara fa efa naty fahantrana lala ny vahoaka hoy Andriamatora Kotoniaina Pety filoha nasionaly ny Antoko Tambatra raha naneho ny hevina mikasika ny toetra rahapirenena ny tenany io tolakandro io tetsy amin'ny hôtel Latsenosi. Kely raha ianareo niady hanao ny fifidianana satria mahantra ny olo satria sahirana ny olo izay ndray manao sarany valalakala zay dia aoko mba miangavy asika azanony ty mizahozaho ty hoe sisy raha mandeha eto resegnay mba zanony zany nisy olo nitologna koa neteto tamy raiky amby 50 agnay mba nitologna nisy olo nitologna teto tamy rosore nisy zany fa zao nzavatra mazava mahantra ny olo nzavatra lehibe atrehna zao de hoe ahoana ny hetrehna ny manahirana ny olo ina ny fahefan'ny gouvernemanta zay tarin'ny prime ministre ty anisany zava-dehibe amin'ny fahefan'ny filohan'ny république ao amin'ny article 55 tsy fatako alinéa firy angamba hoe ny filohan'ny république no manao ny mametaka ny politika général ny akapobenin'ny firenena ny président de la république ny article 57 angamba milaza ndray ny gouvernemanta zay tarina ny prime ministre no manao ny mise en œuvre. Resy lahatra Andriamatora Kotoniaina Pety fa ny gouvernemanta fisokafana no fiatombohan'ny fampiarana ny fampiavana pirenena sy ny fanalahidin'ny fampandrosoana. Ahombiaza sika kokoa amin'ny fietrenany manahirana ny olo ny hoe ny fisokafan'ny fitondrana amin'izay olo te hitondra ny anjara borika ary fanombohan'ny fampiavana pirenena zany fanombohan'ny réconciliation nationale zany zay manohana an'izany zay de mietreritra fa sala amin'ny firenena rehetrarehetra hevitra diso no hoe atao fahavalomana zay ra valomanana diso zany zaho no gadrainy ra valomanana ny vadiko no gadrainy fa i Madagasikara de sala amin'ny firenena iza ny laza olohan'ny Mandela teto ambony tany Mandelaza nahatsapa hoe sisy firenena ho tezaina amin'ny ady mandrakizay zay ka ny fampiavana pirenena efa nolazainy aperenina de zava-dehibe anatin'izay mety mahakasika andra valomanana manokana ka zay mampirisika ny filohan'ny république ataovy ny fampiavana pirenena avoazy olo bolagny amponja ataovy ny amnistie zay olona tsara sitrapo na avy aiza na avy aiza hitondra ny anjara borikiny amin'ny fagnarenana ny firenena ataovy. Ny antson'ny filoham-pirenena Andriamatora Jonary Mampianina Hery ny tena ny andray fepetra ho an'izay mitady anakana ny fampandrosoana.